Tomboko lasy tomboko vavy miarabantsika rehetra izay manaraka n'izao fandarana manokana izay miainga avy ety amin'ny tokantranony Andriamatoa 𝗔𝗔𝒂𝒂𝒔𝒚 ety ambohy manambola ety izy no vahintsika ho amin'ity alina ity andeha atsoko hoe président ianao satria président natoko izay fantatra eto amin'ny firenena président orinasa ihany koa manao zany indrindra dia vahintsika ho amin'ity alina ity président 𝗔𝗔𝒂𝒂𝒔𝒚 Filoha nasionalin'ny Antoko MMM miarabanao tompoko ary misaotranao nanaiky nasain'ny fandarana ho amin'izao alina izao. Miaraba gasikara ary miaraba andreo mpijerentsika rehetrarehetra amin'ny fahitalavitra sy mihaino antsika amin'ireo haino manjery eto Madagasikara. Mankasitraka indrindra tompoko araka izay fanazavana izay mihitsiny dia miaraka mampita n'izao fandarana izao ny Real TV Madagasikara ny Real 94 FM eo ihany koa ny fahitalavitra Cool TV ny fahitalavitra ABC ary ny MBS ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Ankoatran'izay président dia marobe ireo hainao manjery any amin'ny faritra ny onjapeo izay miaraka mampita ratsorona zany ny resaka dia malagasy ray manontolo mihitsy no mijery anao sy manaraka anao ho amin'ity alina ity ka dia ankasako manokana ianao amin'ny famalinany antso satria raha izahay teo amin'ny Real TV Madagasikara nisany nanasanao foana efa nisaika ihany fa impito nanasananao everiko fa nanaiky anao androany ary fotoana angaman'izao iresana koatran'izay ihany koa dia betsaka niandry anao raha tsy hivitsika kely tany amin'ny 10 no fandarana farany ny rahanao tamin'ny fandarana l'invité du jour tamin'izany fotoana zany tany amin'ny 13 débat présidentiel nisy ihany ny adihevitra zay nataonao lavitra ravavy ny 20 atao anatiny reny fampelezan-kevitra reny amin'ny akabiany androany no azoko ilazana hoe mivoaka amin'ny fahanginany amina fandarana amina fahita lavitra Andriamatoa 𝗔𝗔𝒂𝒂𝒔𝒚 zay Filoha nasionalin'ny Antoko MMM raha sitrako aloha dia hitondra fampafatarana kely eto ianao anintsy na ihany koa anampy raha misy ny fahatsona satria mampanao gazety ihany petsaka ny mahafantatra anao petsaka ihany koa mety hoe tsy malala anzay teo hoe lalana ny diavinao zay président 𝗔𝗔𝒂𝒂𝒔𝒚 450 taona ny lehila ny vahintsika ho amin'ity androany ity manambady Andramatoa tantely rabetafika tonoko manokana satria vehivavy ny vadinao malahirana mantsy io amin'izao fotoana izao ary mananjanaka telo mianadahy ianao dia ingénieur en sciences et techniques des industries agroalimentaires ary manana ny diplôme universitaire du 3e cycle en environnement et santé ihany koa izay samy azonao moa tany Montpellier tany Frantsa moa raha ny marimarina kokoa araka nambarako teo dia mpitantana orinasa ianao ary indrindra tompona hainao manjery isan'izany ny Cool TV izay miaraka mampitatsika an'izao fandarana izao teo amin'ny lafiny politika sy ny andraikitra teto amin'ny firenena kosa dia efa intelo voafidy ho ben'ny tanàna ianao atao amin'ny commune ambanivohitry Akadinandrina ratsorona zany ny taona 5 anao lany voalohany faharoa ianao lany ny taona 7 ary mbola lany fantelony ianao ny taona 7 midiky zany fa olombe fidy no nianganao raha miresaka tontolo politika sika ary misy lanjany zay amin'ny adihevitra zay ho resantsika rehefa aveo voatendry ho ministry ny fanajariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana ianao tany amin'ny taona 7 rehefa tafapetraka teto Madagasikara ny 𝒂𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂 ranomarina dia anisan'ireo mpitolona niaraka tamin'ny Filoha ankehitriny mbola be ny tanàna izy tamin'izany fotoana zany raha tsy diso ary ny fitadidiako ohatra ny nanana andraikitra teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ianao teo ohatra ny vice présidence ina tsy tadidiko tsara eto ianao anitsy an'izay ary prime ministre alefitra nisana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ianao nanomboka ny taona 2012 hatramin'ny taona 13 ny taperan'ny 𝒂𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂 teto Madagasikara indray mandeha nilatsaka ho fidiana ho filoha am-pirenena ianao candidat ho filoham-pirenena tamin'ny taona 13 ary nahazo ny laharana fahatelo tonoko manokana ihany koa ohatra ny 9% ngamba raha tsy diso
sa 10,5 10,5%. Misy dikany ihany koa ny aminonako an'izay ilayntsika ao anatin'ny adihevitra rehefa avy eo a isan'ny nanangana antoko politika teto Madagasikara ianao a antoko MMM nanomboka ny taona 2014 ary filohan'izany antoko izany a izay fantatra fa antoko izay manana maizy azy eto Madagasikara ho anahy manokana dia sokajiako antoko lehibe fahatelo eto Madagasikara ianao satria na tiana na tsy tiana dia mahery ny 500 ny ben'ny tanàna ananany zany antoko malagasy miara-miainga izany ary mpanolotsaina 200 mahery no anananareo 2,000 mahery mihitsy ary ny sombamboaka miisa 7 no lany tamin'ny anaran'ny antokonao ary loolony Madagasikara miisa 2 tamin'ireo fifidianana farany moa zany izay netrehantsika teto Madagasikara taty amin'ny taona milokelon'izay aloha dia armada ianao anisan'ny mpitarika ny armada nandritra ny fitondrany ny filoha teo aloha ery 𝗔𝗔𝒻𝒂𝒂𝒒𝒂𝒔𝒚 tafapetraka sy tafaverina teo amin'ny fitondrana indray ny filohan'ny 𝗔𝗔𝒻𝒂𝒂𝒂𝒔𝒚 ary voatendro ministra ianao tamin'izany taona izany ary nitantana ministera goavana roa be zao ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy akoatran'izay dia nahazo ministra roa ihany koa ianao raha tsy diso fitadiko ny fanabeazan'ny pirenena dia avy amin'ny MMM teo ihany koa ny fampianarana ambony raha tsy diso anisany nahazo anjara toerana ihany koa tao amin'ny fiadidinan'ny repoblika satria ny sekretera général ny fiadidinan'ny repoblika ihany koa ECP dia avy amin'ny antoko MMM tamin'izany fotoan'izany ho resantsika iny rehefa avy eo ary nanapa-kevitra moa ianao zany ny ametra-pialana teo anivon'ny gouvernemanta ny 12 maritra 2024 satria 12 maritra ny remaniement ao arinan'iny nanao démission ny gouvernement zay nisy anao ny 10 maritra eny mba tsy ho diso daholo zany tata rehetra zay tadidiko zany ary 7 volana tateo aoriana aloha somary tonono kely tao aorianany fametra-pialanao zany tsy ompikambana ao anatin'ny gouvernemanta izany hoe ny 7 novembre 2024 dia nisy interview zay nataonao nanambaranao ampomba ofisialy fa tsy miaraka intsony amin'izao fanjakan'izao ny antoko malagasy miara-miainga izay no fantatro mahakasika anao sy mombanao misy ho ahintsanao kely ve na anampianao Madagasikara ary misotranao namerina an'izay tantara zay satria tsy tonga ho azy ny fanaovana politika fa misy dingana maro tsy maintsy natrehana ary ilaina ny mahafantatra an'izany mba tsy siny ono rehefa anerina any fa dia mino angamba efa voahitsika teny an-dalana teny daholo zay mety latsaka kely fa amin'ny ankapobeny dia izay ny lalana ny diavy ny tenako manokana sy ny antoko malagasy miara-miainga mankasitraka indrindra toko teknisiana ny safidy anao politika ianao diraiky manokana satria marobe za moa mifandarako amin'ny Real TV dia miteny foana hoe mahita karazana démission collectif ny manampahaizana ho aza raha-pirenena anjerena isan'ny manampahaizana ianao ny safidy anao politika isorako manokana na dia eo ary ny lafy ny fianakaviana ao anatin'izany rehetrarehetra zany efa ny tanany andraikitry ny olom-boafidy efa ny tanany andraikitry ny olom-botendry ary tonga hatramin'ny natao hoe prime ministre lefitra everiko fa lalana goavana zany androany moa dia filohana antoko lehibe fahatelo izy satria saika hitananao daholo zany ny antokonareo zany ny rafim-panjakana rehetrarehetra irosoa ao anatin'ny adihevitra tsika araka ny fampidirana antoko teo dia anisan'ny atao hoe tena nitolona ianao tajako ianao tamin'ny 7 miaraka tamin'ny filoha Andry Rajoelina mbola be ny tanàna izy tamin'izany fotoana izany nandeha ny teteza mita ary rehefa nandeha ny raharam-pirenena dia tafa-kevitra fa tsy afaka mirotsaka ny filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho anay mpanao gazety be dia be ny vaovao voaray anay tamin'izany fotoana izany ary anisan'ny tsara toerana ianao sy Andriamatoa 𝒂𝒂𝒒𝒂𝒒𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 ho atolotsy ny filoha watoulotry ny filoha ny teteza mita Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany kina tanteraka ny mpanara-bavao raha nahitanao nanao fanambarana melohan'ny congrès ny TGV zay natao tetsy Andranomena raha tsy diso tamin'izany fotoana izany ary nanao déclaration ianao fa ho candidat
lasa tsy fanadino président azo andreny anarivelo araretoko kely satria tsy impiry a iarakitsika anatina fahitalavitra ohatr' zao sy aty hevitra ohatr' zao satria tsy mba impiry manao an'ireny ianao ka te antany kely satria mbola tsy voavaly zay fanontany zay hatram'izao inona ny antony nahatonga anao asa nanao anticipation ve sans dévancer sady ny congrès ny TGV tamin'izany fotoana izany a ka nanaovanao déclaration hoe izaho dia candidat filoham-pirenena 3 na dia mbola tsy mivoaka akory aza ny tapaky ny congrès ny TGV izay ho candidat ho atolotra anolo ny filohan'ny tetezamita any rajoelona tamin'izany fotoana zany. Ia, ny voalohany indrindra aloha dia ny tenako tsy TGV, mbola tsy TGV ary tsy tao anatiny antoko TGV mihitsiny. Raha niditra tao anatin'ny sehatra politika ny tenako a mabe ny tanàna dia tsy miankina, ary ireo mandanaky telo nataoko tany 𝑴𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒔𝒚 dia tsy miankina daholo, ary ny natongana nosikana nanao politika dia ny fahatsapako hoe misy zavatra tokony ho entiko eto amin'ny firenena, fa indrindrandrindra ny sehatra anankiray mba isan'ny nahafinaritra ahy satria izay ny taizana dia ny tany ambanivohitra tao 𝑴𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒔𝒚 dia izay aloha zany a no mibaiko anahy. Ny aina tao anatin'izay 12 taona mahery ny tantanako ny tanàna 𝒂𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒔𝒚 izay a nahatsapako fa azo atao tsara ny mampandroso ny firenena, ary misy a dingana be da be fa nataonay tao anatin'io commune 𝒂𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒔𝒚 io, ary mahalala an'izany daholo ihany rehetrarehetra. Tsy farany io fa voalohany teto Madagasikara tamin'ny fampandrosoana, tsy teny tantara zavatra be da be fa raisiko fotsiny ohatra hoe io no nanao plan communal de développement voalohany teto Madagasikara, satria amin'ny mateknisianina dia amiko a ny azahoana vokatra aingana dia ny fananana planina hoentina mampandroso. Dia izay a nisan'ny voizina ary nentina fomba fiasa tany. Raha tonga araka ny voalazanao teo reny raharaham-pireneny reny a dia nandray anjara, tsy tamin'ny 7 ihany a no nandray anjara, fa tamin'ny 7 nandray anjara, satria nahatsapa na dia nianatra tany ivelany ary dia noditra aty nandray anjara tamin'ireny tolom-bahoaka ireny hoe ilaina ny manova zavatra teto amin'ny firenena. Za dia mitady an'izay hoe fahatsarana amin'ny fitantanana ny firenena izay, satria iarahantsika mahita fa tsy mandroso ilay izy ary betsaka ny olana tsy mampandroso azy. Rehefa tonga ny 13 satria tonga dia tany moa ny nitondrany gasikara ny fanontaniana dia mazava ho azy a tsy nanapa-kevitra ny filoha rehefa tsy afaka ny latsaka izy a tamin'izany filohan'ny tetezamita fa dia niteny taminay hoe saminareo milatsaka amiko a nametraka tsara ny fanontaniana taminy hoe ianao no tokony hisafidy, fa rehefa tsy hisafidy ianao somary natsapa ve ianao fa hoe tsisany mety ho voasafidy ho candidat amin'ny filohan'ny tetezamita tamin'izany dia ny dévancé ianao le isa inona ny tena antony? Tsy dia any amin'ilay hoe ho safidy satria izy no niteny amiko hoe malalaka ianareo a zay teanao, dia mazava amiko izany a fa tsy hanana fanapahan-kevitra izy, ary vao marina le fanapahan-kevitra rehefa be satria hitanao fa mbola nilatsaka ihany izy, zany hoe narary taminy zany le tsy afaka nilatsaka tamin'iny, zany hoe voatery izy zany tsy afaka nilatsaka dia tsy mety manapa-kevitra. Dia izay mazava ho azy raha raha-pirenena tsy afaka apetraka amin'izao tsy maintsy misy fanapahan-kevitra raisinao a mba hafana mampandroso ny raha-pirenena, ary mino fa ny filatsahana tao anatin'iny dia nafahantsika nahavita fifidianana nivoana tamin'iny tetezamita zay niteraka olana teto amin'ny firenena iny. Izay ny hitako zava-dehibe mila tadidy tao anatiny hoe ny fandraisanao anjara tamin'ireny, ny fandraisako anjara tamin'ireny dia nafahako nanampy ny fireneko nivoaka tao anatina olana anankiray. Fa raha ohatra ny fandray tao ka ohatra dia hoe hanao blocage teo fotsiny tsy handeha makany amin'ilay fifidianatra, za dia isan'ny nanapa-kevitra tamin'ireny hoe tsy maintsy atao ny fifidianana na betsabetsaka raha ny sakatsakana tao anatiny. Malala an'izany na ny mpitatana ny CENI tamin'izany na ny communauté internationale fa hiazo andreny anarivelo dia niteny hoe tsy maintsy atao ny fifidianana, ary tsy maintsy io ny ifarany ty tantara mampalahelo teto amin'ny fireneny ity satria nampiady antsika rehetrarehetra mba afahantsika mamadika pejy vaovao. Raha ohatra ka miverina amin'ny tantarantsika dia iny zany no ataontsika hoe fisarana voalohany aloha zany teo aminao sy ny filoha 𝒔𝒚 nandeha ny fifidianana nambaraka teo larana fahatelo ianao 10,5 isanjato no vato azonao
lany filoham-pirenena ny filoha teo aloha 𝗔𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒔𝒚 ary 9 mpanao gazety fa tohatry nanao karazana fifampirarana tamin'ny filoha teo aloha 𝗔𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒔𝒚 ianao ary nitoeran'ny prime ministre mihitsy no nangatanao tamin'izany fotoana izany araka ny vaovao izay voaray anay zany asa no ny antony hoe tokony côté sy ny sala amin'izany ve ny prime ministre satria merina ny filoham-pirenena tsy nanaiky ny filoha 𝗔𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒔𝒚 dia indray ianao fa niverina lasa mpanohitra nandritra ny régime 𝗔𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒔𝒚 nanangana ny 𝗔𝒂𝒑 nareo tamin'izany fotoana izany ny fantaniko zany androany dia hoe manaiky ny fisiny zany négociation zay tsy raikitra izany ve anao ka nahatonga anao ny verin-dalana indray niaraka tamin'ny filoha an-tetezamita tao anatin'ny 𝗔𝒂𝒑. Ny Antoko 𝑴𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒔𝒚 𝑴𝒊𝒂𝒂 malagasy mpanao politika politicianina. Mino aho fa mbola any ny filoha 𝗔𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒔𝒚 afaka manamarina an'izany fa tsy nisy fanarahana manokana na tamin'ny tenako na tamin'ny vondrona politika miaradita amin'ny malagasy miaramainga tamin'ireny niaraka tamin'ny filoha 𝗔𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒔𝒚 tsy nisy ary mafisiko tsara tsy nisy zany ary izy afaka manamafy an'izany tolotanana ny nataonay ny hoe vita iny fifidianana iny raha ilainy izahay dia vonina ny anome tanana ary izy no nyteny hoe ilaina daholo ny olona rehetrarehetra ary zay ny nanampianay anazy ary zay ny nanolorana tanana azy azony ataony gasikara no mibloqué an'iny fitondrana 𝗔𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒔𝒚 iny azony natao zany tanana ve nareo saingy voatsipaka tsy niraisany ve anao azony natao ny nanao an'izany satria nanao sosikevitra taminay ny mapara hoe andaotsika efa nao fanarahana miaraka ny mapara sy ny MMM dia manana majorité tsika dia tsika manendry prime ministre fa izaho mihitsy no tsy nandaha no hoe za tsy nitaizana zany anao otage na filoham-pirenena lanom-bahoaka zany ny ministre ny fanatanjahantena ankehitriny zay mbola taly kabinetra tsy nanolotra azy diso kely ianao mialatsiny fa hitsika ianao tsy nanolotra n'Andriamatoa 𝗂𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒔𝒚 ho prime ministre mihitsy izahay ny maronisa teo anivon'ny assemblée tsy nanolotra anazy tamin'izany fa arao tsara ny tantara fa tsy nanolotra azy zay ny antony izay tsy tao anatin'ny mapara tsy tao anatin'ny mapara zay fa vondrona politika miaradia tamin'ny malagasy miaramiaina iza zany natolotrareo zay ny fanarahanay tamin'ny 𝗔𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒔𝒚 dia ny hoe izay ametraka majorité miaraka amin'ireo antoko hafa ahafahanao manendry prime ministre zay ahafahanao mitondra n'ity firenena ity dia izy no nisafidy an'Andriamatoa 𝗂𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒔𝒚 dia zay ny teny hoe raha io zany mety aminao Andriamatoa Filoha ahafahan'ity firenena ty mandroso isan'ny nanaiky zay ny fanendrena nataon'ny filoham-pirenena samy hafa zany nanolotra izy dia zay ny teny hoe tsy manana olana zay satria mila vahana ny olana tsy nanolotra prime ministre zay fa ny filoham-pirenena no nanolotra anazy nangataka tamin'ireo vondrona politika tao amin'ny assemblée nationale mety aminareo ty dia zay ny teny hoe mety aminay io fa raiso satria mbola averiko ihany izahay tsy tarika korotana na anao otage na anao politika politicianina nanaovako politika fa hitady vaolana ho an'ity firenena ity taorianan'izay dia niverina nanokatra ny 𝗔𝒂𝒑 ianareo midika ve zay fa niverina tamin'ny filohan'ny Rajoelindray azo andehana Narvelo sy ny MMM ny 𝗔𝒂𝒑 ny fiangan'ny 𝗔𝒂𝒑 tsy any amin'ny hoe fanohanana ny Andry Rajoelina tamin'ny voalohany fa hoe vita iny ny crise maninontsika raha ohatra mifanome tanana fampandrosoana ny firenena teto amin'ity tranoko ity gasikara no ny voro voalohany ny tao amin'ny 𝗔𝒂𝒑 ny famelany hoe andao re mba zavatra mahasoa ny firenena no ezahantsika atao manomboko izao ary avy mivory teto zay dia nyraisiny tamin'izany fotoana zany nyraisin'ny filoham-pirenena tamin'izany 𝗔𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒔𝒚 dia nyteny taminy hoe zay dia raha misy ilanao anay dia vonina izay fa zao kosa ajao ny lalàna zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra ny VP eo amin'ny voniny ny antenimera-pirenena mba tsy isian'ny korotana raha pitso raha afaka pitso
satria raha zay no zavatra iseho dia iverina olana foana eto amin'ity firenentsika ity dia hitanao tsara ny zavatra niseho avy eo tonga tamin'ireny empêchement ny filoha teo aloha reny izay ne ny elany ary zay ny elana amin'izany natongavanay tamin'ny fanomezan-tanana sy ny fampiresahana tamin'izany hoe andaotsika mba makalesona amin'ny zavatra efa nisy teto amin'ny firenena zay ny voavoary mbola velona daholo reo olona rehetrarehetra tao anatin'izany mandeha ihany ny tantara président ajo andriana arvelo rehefa nisafidy ny onona ny ampitan-dranomasina ny filohan'ny 𝑡𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒔𝒚 nandritra ny fitondrana 𝗛𝒂𝒑𝒠𝒻 tonga ny fifidianana 2024 nanapa-kevitra ny tsy latsaka ianao fa anoana azy amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ary rehefa tafapetraka somatsara zany régime 𝗛𝗔𝒄𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒔𝒚 dia 𝗛𝒂𝒑iko isan'natanjaka ny MMM tao anatin'ny fitondrana satria ianao raha teo nahazo ministera goavana lehibe anankiroa ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy teo ihany koa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiantifika samby olon'ny MMM avokoa hatrany amin'ny fiadidinan'ny repoblika azy dia nahazo ny SCP zany ianareo rehefa nandeha le fitondrana dia toa ohatra ny karazany volosana tsikelikely nga nalana tsikelikely nga satria noesorina amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena tamin'izany fotoana zany ramatoa Volaingo Marie Thérèse izay solom-bavim-bahoaka ny MMM niala koa taty aoriana ramatoa 𝗔𝗔𝒂𝒑𝒂𝒈𝒂𝒑𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 ary ianao aza moa lasa natao ministera ray sisa niesorina taminao ministeran'ny asa vaventy nandeha ny tantara ary tena ohatry ny hoe niala tsikelikely zay fahefan'izay tonga hatramin'ny ataontsika hoe fametra-pialanao mihitsy azy tsy fantatro hoe niayay ve ianao fa tsy ho reconduit intsony ny remaniement ny volana maritra 2024 ka natonga nareo nanao fanambarana ny 1 maritra 2024 rehefa nitsangana ny gouvernemanta ny 9 maritra 2024 ary ankoatran'izay azy taty aoriana dia naheno ny mpanao gazety fa nametra-pialana tsy ho MMM ihany koa andriamatoa fienena risara rehefa nandeha ny resaka rehetrarehetra tsy fantatro tao aoriana ny dian'ny filoham-pirenena tany Ambovombenga mba niengany mba tsy ho diso fitadidiko tany izy ary nanao fanambarana te-antany androany manahoana nandraisanao an'izay atao hoe famolosana tsikelikely anao sy ny antokonao ny fahefana teo ampelantananao ary mety azo fatarina androany hoe inona marina ny tena zavanitranga tao anatin'ireny raharaha fienena risara ireny sy ny tranga rehetra makasika ny MMM ka nahatonga an'izao tranga kehitriny eo aminareo sy ny IRD zao topoka ny tsara ho fatana toloha ngambany dia ny Antoko malagasy miaramainga tsy akoho ka hoe ny volosana araka ny voalazanao teo fa ny Antoko malagasy miaramainga dia antoko ary antoko manamaizy azy sorona taminareo daholo zany ny fahefana rehetra raha tsorona zany ka tsy fahefana ny tena zava-dehibe gasikara rehefa mitondra firenena fa ny résultat ary ny résultat raha ohatra hitanao hoe tsy mahomby amin'ny toerana anankiray ka soloina dia tokony miaiky amin'izay zany ianao fa zay ny mahatsara ny firenena inona ny andikanareo zay atao amin'ny Antoko malagasy miaramainga dia voalohany indrindra aloha tiako fantatry ny mpijery rehetrarehetra sy mipeno antsika izahay tsy nangataka ny hoe omeo ministera zay na omeo SGP zay fa ny filoha no niantso anay nanome anay hoe afaka me olona itotatana an'izao ministera zao sy zao ministera zao afaka manamafy an'izany ireo rehetrarehetra ny ara-dita aminay tao raha ohatra matsapa mpitondra fa hoe tokony hosoloana satria izy manana tsaratsara kokoa dia tsy nametraka olana tamin'izany tsy mbola naheno ianao ny Antoko malagasy miaramainga ka menimenina ohatran'ny antoko sasany hoe zay tsy nahazo toerana na zay no hoe toerana tsy toerana tompoko no zava-dehibe fa ny asa atao ho an'ilay firenena rehefa mena andraikitra politika andresaka inona ny andikan'ny Antoko MMM ny sorona tsikelikely hatramin'ny ianao ary ny fandikanay dia ny hoe mety tsy mahay zany tsika fa misy olona mahay kokoa noho isika fa tsy maninona alao menaza fitantanana ny firenena fa androany ary ave mandeha ny firenena mandroso ve ny firenena ny tsara ve fitantanana ny raha-mpanjakana
ny nandeva ireo ministera ny laniny antoko malagasy miaramiainga rehetrarehetra eo ary amin'ny ankapobeny ve nahitamboka tsoa ary ve le gouvernementa ny laniny malagasy miaramiainga dia izay zavatra zay fototry ny ady hevitra fa tsy aminay tsy nametraka tsy mbola naheno ianao ny antoko malagasy miaramiainga ka ny antsoantso ka ny teny hoe amin'ny toerany zay mila ministre tsia afaza matahotra anao vidirako ny bilan ny MMM matany anaty ministera sy ny département tsy zany tsy hiditra amin'izany zay satria matoa ianao misy lehibe an'ny gouvernement eo misy filohan'ny republika dia anjaran'izany mandinika ny hoe mety sa tsy mety ny asa ataonao raha ohatra indray kosa hoe zavatra hafa no andraisan'ny ministra na critère hafa no safidianan'ny ministra zay ndray kosa aloha ngamba tsy hidiran'ny antoko malagasy miaramiainga fa androany zay fantatra ny hitanay tsy mandeha le izy avy eo anao miresaka moa hoe misy miala ao amin'ny antoko malagasy miaramiainga ohatra ny antoko rehetrarehetra misy no mandeha misy miditra lasa ny mamba dia misosoka ny voay dia tsy mametraka olana ho an'ny antoko zany tsy ny antoko malagasy miaramiainga rery no niainana zany fiainana zany fa ny antoko rehetrarehetra manana an'izany daholo. Inona ny tena marina tamin'ny raharaha fiainana risary iny raha mba azonao mamoaka ataontsika hoe révélation androany? Izy angamba ny tsara ny taninao raha ny taratasy hitako teny amin'ny Facebook dia ny hoe tsy mahatsiaro izy ao anatin'ny antokontsony dia izy no antaninao fa manino izy tsy mahatsiaro ho tompona ndraikitra atao amin'ny antokontsony. Tsy misy zavatra mbatika tsara ho fantatra ny vahoaka ve salamsala sao dia nampanantenana toerana tsy fantatro ka zay natao hoe izy ny tsara ny taninao hoe nisy na nampanantena toerana anazy hoe fa raha tetỳ amin'ny malagasy miaramiainga aloha tsy nisy akoatran'ny hoe nanapa-kevitra izy nisy hitaka atao amin'ny antoko ohatran'ny olona hafa dia ajaina amin'izay fahalalahany zay satria maro ihany koa ireo niditra dia tsy nampiovana ininona moa zany ao anatin'ny fiainan'ny antoko amin'ny ankapobeny. Nanapa-kevitra ny hiala tao anatin'ny gouvernementa nareo ny 1 martsa 2024 raha tsy diso ny 1 martsa angamba nanao démission ny gouvernementa izay indisy anao ny apitson'iny 1 martsa 2024 nanao déclaration ny MMM fa tsy hiditra intsony tao anatin'ny gouvernementa manaraka izay itsangana eo zay ny voambolana nampiasainareo tamin'izany fotoana izany madehibe ny resaka fa hoe namatika 𝗂𝒂𝒑𝒂𝒕𝗂𝒂𝒂 𝑎𝒂𝒂𝒂 ny MMM ary ny député ny 𝑒vraolodinina moa dia nanamafy mihitsy voa izao raha 𝗂𝒂𝒂𝒂 no namatika ny IRD zay plateforme manohana ny Filoha 𝗔𝗔𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 inona marina no tena antony ny alanareo tao amin'ny IRD sy ny gouvernementa moa zany raha marimarina tokoa ny ala ve nareo sa ny esorina namatika ve sa ny tsy badolaka ny tana tompoka? Tsy fantatra aloha izy no lahan'ny filoham-pirenenany ny MMM sa ny tao amin'ny TGV kiza zany no tena nahazo tombony tamin'ny fanohanana ny TGV ngy zany nahazo tombony tamin'ny fanohanany tsy lasa filoham-pirenena ny toanan'ny MMM kiza no tsy badolaka ny tana tao anaty ianao ihany teo no nanome fanazavana ny hoe zao ny zavatra natao tamin'ny MMM zay tsy miteny zay satria manaja rafitra sy manaja ny rafim-pitondrana ny sorona ve nareo sa ny ala izay mbola nilazaina anay zay tamin'ireny hoe afaka mena ministera ianareo ray roa fa mijanona fa nanapa-kevitra ny azo andreny anarivelo alony atsika natao tonga aloha fa ngay azo andreny anarivelo reo no afaka manao ministra ao anatin'ny malagasy miaramiainga efa hitanao zany tamin'ny gouvernementa teo aloha fa natao reny gouvernementa mamarana ny fitondrany filoha teo aloha iarahana ngay azo andreny anarivelo candidat au ministre ary izaho manokana araka nylazaiko anao teo na ny antoko malagasy miaramiainga amin'ny ankapobeny tsy mbola nangataka mihitsy ny hoe ataovy ministra irakoto na iraso na iza fa rehefa tsapany eo amin'ny fitondrana fa hoe misy olona amin'ny antoko malagasy miaramiainga afaka manao an'ilay asa dia natsony dia nanaiky an'izany zay ary ianao ihany nanamafy fa manan'olona be dabe ny antoko malagasy miaramiainga tsy voatery azo andreny anarivelo reo nge no afaka manao an'izany fa nanapa-kevitra ny antoko ny hoe tsy handray anjara tsony na dia nisy arany fanomeza tokony hoe ho amena ministera ianareo anankiray anankiroa sy ny rehetrarehetra mety profony zany angamba na tonga ny namana sasany tatio arina ny eritreritra hoe toerana efa azo hoe ranga dia tsy neken'ny antoko fa dia alao aloha miala amin'ny antoko mihitsy hitazomana ny toerana io anazo manokana zany fa amin'ny antoko mazava ny hoe tsy mety zao fomba fiaraha-miasa zao
tsy mandeha any amin'ny tokony ho izy a, tsy any amin'ny fanarahana ny zavatra misy eto amin'ny firenena fa itsika mila zavatra mandroso ny tolona ny iarahana satria ndresaka an'izay ianao teo dia ny hoe anova ny Madagasikara, ny ova marina ary ve Madagasikara, nandeha any amin'ny tsaratsara marina ary ve Madagasikara, zay zavatra zay a zay ny anay ny mibaiko anay fa tsy ny toerana akory na ny zavatra indrindra président Adzo Andry Anarvelo martsa 2 nareo vao nanapa-kevitra fa tsy ho ao anaty gouvernement intsony le fanjakana nefa janoary 7 no nanomboka mitantana ny firenena tsy karazana ohatry ny afetsifetsena ihany ve hoe io fa efa iletika le sambo dia andaotsika iala ao anatin'le izy ianao nga mieritreritra hoe androany zareo mahatsapa hoe fa miletika ny sambo ka manina ny andro 2 fa tsy tany amin'ny 2 dia efa niala ary nareo satria zay tao anatiny amin'ny matompona andraikitra anao a dia miala nenina ianao tsy kilalao anjazany gasikara fitantanana raharam-pireneny ka hoe idongy ahako na hoe rehefa tsy mety amin'ny eritreritra dia miala fa manila fandraisana tapitra le mandavo vao nanapa-kevitra fa tapitra amin'ny mandata amin'ny 2 satria 3 efa taona farany sisa mantsika tsy taona farany a efa heritaona 2 taona misasaka ny amin'izao fotoana izao ny antony a dia mazava tsara ny hoe taona azadinao fa nandalo covid ny firenena ao anatin'ny misy an'ireny olany covid ireny a azo ny everina ny hoe misy zavatra tsy afaka mitaterahana fa rehefa vita kosa ny olana amin'ny covid a dia fa tokony iverina amin'ny laoniny a ohatra ny firenena rehetrrehetra ny firenena hafa ny ova raha ve le fitantanana ny ova raha ve le asa natao tsy zay ny zavatra niseho teto amin'ny firenena ary zay dia nametraka ary ny tantara ny tsara ary nylazaiko zay efa tamin'ny nareo namana mpanao gazetiny ny tantara ny tsara antsika rehetrarehetra izahay tadidinao tsara nisy nilaza zay a ny volana febroary 2023 ny hoe nitandrema ianareo nitandrema fa tsy tokony misy ahilikiliky izany fa ajao ny olom-boafidy fa tsy hoe rehefa tsy olom-boafidy amin'ny antoko misy anany tena korony a dia tsy olom-boafidy fa rehefa olom-boafidy dia olom-boafidy daholo a ameo ny asina sahaza azy izy ireo satria eninay fantatra izy satria tamin'ireny ny antoko malagasy miaramiainga dia efa nanao ny assise régional leran'ny Madagasikara dia maheno zay ny feoan'ny olona avany ary ny teny an'izany zay mety zavatra hafa ny nandraisana azy hoe nareo nga te hanohatra tantara ngeno ny tsara aveo e tapitra ny taona 2023 tonga ireny motion de censure marina zany ny teneninay hoe misy ene a tsy mety eo amin'ny fitantanana andraraha-mpanjakana ka mahatonga amin'ny teny frantsay frustration an'ireo olom-boafidy a isanambaratonga an'ireo tantara noho ny tsara aveo fa marina ny teneninay izy nefa mivomafy ao anatiny eo ny firenena foana lay fomba fanaovana politika mantsy no mahatonga antsika mametraka fanontaniana androany andry matoa azo andrehana Anarvelo ny antony dia zao tao anaty gouvernemanta ianareo tsy nahitana feo mihitsy tsy hita tety ivelany ny tsy fidivoikevitra teo aminareo sy ny fitondrana na hoe ny MMM sy ny RD andeha ataontsika amin'izay fa maninona rehefa tatyany ivelan'ny gouvernemanta vao nandeha amin'izay tsikera rehetrarehetra inona ny fanazavana hoentinao makasika an'izay gasikara mino fa ndray androany ianao a hitondra firenena iandraikitra raha-mpanjakana solidarité gouvernementale tsy resaka solidarité gouvernementale ihany a fa rehefa ao anatiny ianao ka misy ny olana dia lazaiko teo hoe tsy resaka kilalao anjaza akoriny izy io satria tadidio tsara fa ny fomba fisainanao fomba fihetsika eo a dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ny tianao zany a dia na ohatra ny fanaon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ifanebaka masom-bahoaka ifanalabaraka masom-bahoaka dia mba ahoana le vahoaka hoentina amin'izany mba ahoana le firenena fijerin'ny olona an'izany firenena tohinona zany ty Madagasikara ty amin'izany fomba fitantanana zany mialaneniny zay tao anatiny nanoro hevitra zay tao anatiny fa rehefa tsisy mieno a dia afaka didy zany hoe tsy ova mihitsy zany a dia aloha manasa tanana mivoaka tsy ary teny hoe efa voky dia ampy zay andao amin'izay tsika hivoaka fa efa voky ohatra raha resaka tombontsoa le izy a dia no ihany angeny tantaran'ny fiainako teo Gasikara mba fantatrao ny karaman'izany be ny tanàna ambany vohatra 12 taona ny nanao be ny tanàna tany ambany vohatra tombontsoa ve ny naneny anaovako politika
tsy tombotsoa zany mihitsiny fa ny fitiavako an'ity tanindrazako ty sy ny taizana mikasika an'izany hoe fitiava-tanindrazana zany. Maro ny olona mieritreritra fa za mody miady ny MMM za aloha malagasy raza aloha za malagasy fa za tsy vaza zay moa le fomba fiteny zay fa ny gasa indray matsy hoe mody miavana zay ny gasa indray ka androany ty angataka précision mihitsy président azo andriana anarivelo tena efa vita divorce ave azo andriana anarivelo sy 𝗔𝗔𝒂𝒔𝒚 androantsika miresaka io vita divorce ave ny atao hoe IRD sy ny MMM efa mazava be ne zany efa nisy fanambarana nataonay hoe efa veloma tsy misy mandra-peona ntsony io tamin'ny fanambarana jerevy tsara maritra 2024 dia miteninareo hoe izahay dia tsy ao anaty gouvernemanta fa tsy mpanohatra ihany koa rehefa taty amin'ny novembre 2024 dia nanamafy ianao ny amin'ny hoe itsika dia tsy miaradia amin'izao fitondrana zao ihany koa ny fantaniko zany amin'izao fotoana zao mpanohitra amin'ny fitondrana ave nareo tsy miaradia amin'ny fitondrana zay misy nefa milaza ho mpanohatra ny fitondrana ajainy zay satria droany zay zay koa voalazany lalàna hoe mpanohatra amin'ny fomba ofisialy tsy ady toerana amin'ny mpanohatra zay dia niady tamin'ny fitondrana teo aloha mba isiny zany fanoherana tena ara-dalàna zany dia tsy androany zay kokony nde hiady toerana ry amin'ny mpanohatra indray tsy miaradia amin'ny fitondrana zay tsy voatery rehefa tsy miaraka dia tsy maintsy irona makany amin'ny mpanohatra tsy hoe mitovy amin'ny hevitra amin'ny mpanohatra zay zao manana sénateur roa anatin'ny antemeran-doolona tsara toerana naka ny toeran'ny filohan'ny fanoherana ao anatin'ny sénat aisiko ianao fa tsy zay koa ny lalàna fa ny lalàna mazava fa tsy maintsy manana groupe parlementaire zay vao afaka maka an'izay inona tsy nanaovanareo an'izay satria ny lalàna ao anatin'ny antemeran-doolona dia mila isa farafakeliny ahafahana manangana groupe parlementaire tsy ampy ny isanay roa tsy ampy satria nitapaky ny besin'ny maro tao dia efatra vao afaka manangana groupe parlementaire tsy afaka nanao négociation politique sy ny sahala amin'izany ve tsy fantatro tsy mpanao politika politisianina ny antoko malagasy miara-miainga azahoana toerana gasikara anisan'ny tena ndrasany maro amin'izao fotoana zao rehefa nandeha ny fanazavanao ny amin'ny hoe tsy miaraka zao fitondrana zao intsony io fa nanomboka netsiketsika le ajo andriana anarivelo mandeha mitety faritra manao conférence ery manao congrès siatsy ary manomboka mampiseho visibilité amina haino vaky-jery tambadrotra serasera nisy fotoana moa za valalanina misy ary fa tonga hatramin'ny nafandehanana taxi moto ianao tamin'izany fotoana zany tanao hoe kapetsaka ny embouteillage eto Antananarivo efa mihetsiketsika ka tonga dia mahitsy ho candidat ho filoham-pirenena ave andriamato ajo andriana anarivelo ao amin'ny fifidianana manaraka eo manana rafitra ny antoko ary ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny mantoko azy tia ametraka an'izay mantoko zay raha sitraky ny antoko dia manapa-kevitra izy izy ao natao filoha izy ao natao candidat amin'ny manaraka manana zay ambition candidat zay nefa nivenao amina mpanao politika anany manana ambition daholo na ianao ary angamba inoko fa manana ambition koa candidat filoham-pirenena le resaka eto mantsy manana ny ambition amin'izany daholo ary iriko ny malagasy rehetrarehetra raha nazano ambition zany za manokana efa nirotsaka fantatro zany fantatro ny asa-panjakana fa olony antoko mpitatana antoko miandro zay fanapaha-kevitra ny antoko ohatran'ny fanapaha-kevitra ny resantsika teo ny hoe rehefa miteny ny antoko hoe mialahy ianao anaty gouvernement tao dia miala mitika zany fa androtraka candidat ho filoham-pirenena ny MMM ny MMM dia nandray anjara tamin'ny fifidianana rehetra hatramin'ny tsanganany hitantsika angamba zany misy miresaka hoe raha sanatria ka ohatra ka tsy tonga any amin'ny atao hoe fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny antoko MMM andeha ataoko hoe raha sanatria mba zava tsara andresaka satria hitovitantana ny antoko rehetrarehetra iverina anohana ny filohan'ny rajoelona ave anao raha ohatra ka izy no tonga deuxième tour gasikara dia amin'izao fiainanaina antsika zao dia anao hoe dia mieritreritra fa mbola tafiakatra deuxième tour zao fitondrana zao mazava tsara mitsy andresaka fa tsy mieritreritra ny iverin-dalana ntsony zany tiako tenena amina politika mantsy andresaka iresaka fanohanana n'izany filohan'ny rajoely zany any erinana efa mazava angamba amin'ny valiteniko teo andriamato ajo andriana anarivelo misy ihany koa ny mieritreritra fa tetika iraisana ny ianao sy ny filohan'ny rajoelona raha milatsaka ho fidiana ianao zany ratsorona zany dia hoe ampizara vato ao anatin'izany rehetrarehetra zany ary ny PDG amin'ny Ravatomanga ihany no ao ambadika reo sy manome volanareo marina ve sady iso zany fijerin'ny mpamakafaka politika zany so dia mba
diso tanteraka mihitsy ny eritreritrao vatoinona moa no zaraina manany maizy azy ny antoko malagasy miaramiaingy ary matona alany sénateur député zay dia olonay ireo ary tsy misy androany fifandraisana manokana na amin'iza na mpanambola iza na iza eto Madagasikara amin'ny ajo andrenena arivelo sy ny antoko malagasy miaramiaingy. Ny antony matsy niaraka tao ihany ianareo ny IRD sy ny MMM tao anatiny natao hoe raha politika zany ty antany androany inona ny mahasamihafa ny MMM sy ny IRD tsy kapokara ihany ve tsy kitsafy ihany ve ny leksisy sy ny salam zany. Ny MMM dia antoko politika manana doctrine mazava raha hitanao zay dia ao anatin'ny international démocrate centriste ary membre ao anatin'ny comité exécutif raha ny tenako manokana zany hoe mpanapaka eran'izao tontolo zao anivon'io international démocrate centriste io international démocrate chrétienne taloha zany hoe mazava zany ao anatin'ny antoko malagasy miaramiainga ny foto-kevitra ijorony ary iza no miaradia aminy izay isan'ny zava-dehibe ho anay dia ny resaka io maolona io miady amin'ny kolikoly ary ny fitsinjaram-pahefana apatsahivy fotsiny ho an'ny namantsika sy ny mpijery antsika rehetrarehetra ny hoe isan'ny firenena lehibe no entin'ny démocrate chrétienne teo aloha dohatra ny tany Italia zay niady tamin'ny mafia italiana ny tany Colombia zay niady tamin'ny mafia colombiana tamin'ny Pablo Escobar reny dia zany foto-kevitra ny ombonanay ary ekeniny antoko malagasy miaramiaingy ary edivany malagasy miaramiaingy satria izany netretinay fa manamafy ny demokrasia fa indrindra mandeha makany amin'ny fampandrosoana ary ny tena zava-dehibe ao anatin'ireo fotom-pisainan'ireo dia ny resaka fitsinjaram-pahefana ary fantatrao tsara fa ny aina tao anatin'izany raha ny tenako manokana ny asa tao anatin'izany ary ny antoko malagasy miaramiainga dia manana traikefa lehibe amin'izany resaka fitsinjaram-pahefana zany ary ny asa nanamafy an'izany teto Madagasikara tamin'ny sehatra misy anazy nefa tsy natao zany ho avy ko anazavanao amin'izany zay no mahatonga an'ilay hoe samy hafa mihitsy les plateformes zay tsy fantatra samy manany heviny ao anatin'io sy ny antoko tsy azonao ampitoviana zany zay dia antoko malagasy miaramiainga misy foto-kevitra mazava ary mifatotra amin'ny eran'izao tontolo zao fa tsy hoe teto Madagasikara ihany maninona tsy nampiasainy zany tena nampiasainy zany fitsinjaram-pahefana zany ary afaka manontany ianao nireo be ny tanàna zay mitondra teto Madagasikara fa mba isany nametraka lova tsara tamin'izany resaka fitsinjaram-pahefana zany zay mba tsy lazako aminao fotsiny hoe fametrahana ireny fonds de développement local fametrahana ny NDDL ny Institut national de décentralisation reny ary teo amin'ny fitantanana amin'ny ankapobeny ny fanitarana ny isan'ny banao ny fananantany sy ny fandrafisatany teto Madagasikara io fitsinjaram-pahefana io tena nanaovanay fandinihana lalina isan'izany tadidinao tsara angambany fa ny antoko malagasy miaramiainga nanolotra ny volavolan-dalàna zay mbola miasa amin'izao fotoana zao io teny amin'ny anteny meram-pirenena raha somary taraiky ny fitondrana teo aloha tamin'ny fanatanterahana an'izany hitanao amin'izany fa tena niainana ary tena iasana ary nahitam-bokatsoa za ho an'ny firenena isan'ny natonga ny tsy fanarahana androany eny dia tsotry tsy mandeha any amin'izay fitsinjaram-pahefana zay fitantanana raha-pirenena samy mahatsapa an'izany tsika samy nahita an'izany tsika ka misy ny conseil de gouvernement conseil de ministre tsy afaka miteny mihitsy ny vena zay malahirana ny teny ary tena teo amin'ny fahefana tsy nanao an'izany tena ny teny mihitsy ary nanamafy an'izany mihitsy ary ny teny an'izany zay tao anatin'ny fitantanana fa rehefa zay moa nitapaka ny besiny maro dia nainao manaiky dia miaro toerana dia mijanona eo nainao kosa mba mandinika hoe fanaovana politika zany tombontsoa iombonana dia aloha tsy manohy an'izay lalana tsy mety zay tsony. Président Andriana Arvelo amarana antsika an'izay fanaovana politika zay tena mahitsy ny fanontaniako dia mba maniry valy tena mahitsy aminao ihany koa nanenina ve ianao niaraka tamin'ny Filoha Andry Rajoelina? Tsy nanenina ako tamin'ny asa nataoko tamin'ny firenena. Nanenina ve ianao niaraka tamin'ny Filoha Andry Rajoelina? Fa ny zavatra tsapako sy ny zavatra hitako dia voafitaka satria tsy arak'ilay fampanantenana be da be hoe anovany Madagasikara ny zavatra hitako. Nofitahan'ny Filoha Andry Rajoelina
Venao zany. Na tsiaro aho voafitaka. Ary alao zava-tsara zay satria matetika mantsy lay mamitaka lazaina ny voy ihany indray lazaina voafitaka rehefa aveo fa zay na tsiaro aho voafitaka satria ny tolona ny joronay teto Madagasikara hatramin'izay dia ny hoe fanatsarana nyity fireneny ity. Androany na ininona fomba filaza Gasikara tsy mila hoe manao fandalinana be da be fa jerentsika fotsiny ireo indikateur rehetrarehetra ny emitra ny firenena. Tsy mahatsiaro tena ataontsika hoe ho tompona andraikitra ihany nefa nyvenao tena tompona andraikitra matombola mandray anjara anatin'ny sehatra politika androany ary zay ny mbola hijoroako. Raha tsy natsiaro tena tompona andraikitra dia fa mipetrapetraka taty atokantranoko taty. Tompona andraikitra amin'ilay fihemora ny firenena. Tompona andraikitra amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ary zay no mbola nolorako hevitra zay ny hijoroako hoe tsy resy lahatra koa tamin'ny zavatra natao teo fa mahatsapa fa mbola afaka manao tsaratsara kokoa. Zay ny mahatonga anay misehatra eo anivon'ny politika. Fa raha fantatra hoe tsy havita ninina mihoatra ny hafa tsy sehatra eo tsony. Président Joandriana Narvelo atevitra be amin'izao fotoana izao ny resaka zoam-pirenena vahiny izay anana ny filoha Andry Rajoelina. Nandeha ny débat juridique, nandeha ny débat politique ary samy nanana ny fahitany azy avokoa na ny technicien na ny politicien. Asa mba te hanontany ny hevitra ao fa ny vaovao farany aloha dia ny fanambarana izay noentiny ramatoa filohan'ny antemeram-pirenena Kristina Zananamosony amin'ny hoe efa misy ny tolo-dalàna eo anivon'ny antemeram-pirenena amin'izao fotoana izao anatsarana na hoe anitsina anio code de nationalité io manahoana ihany koa ny andraisanareo an'izany efa karazana fiomanana sady any amin'ny fifidianana zay ho avy eo ve mba hanatsarana ny toeran'ny filohan'ny Rajoelina zay voakasika ao anatin'ilay ady hevitra mety azo heverina ihany koa ve nisina session extraordinaire no mety réaction anao mihitsy zany makasika an'ity raharamanga zay mbola mafana hatramin'ny androany ity tokoa. Misaotra anao nametraka amin'ny fanontaniana satria raha hitanao tsara izahay tao amin'ny antoko malagasy miaramianga no nanao fanambarana voalohany rehefa nivoaka reny vaovao reny. Misy dikany zay ny antony tena tohina tanteraka zay ary nylazainay mazava tao anatin'io fanambarana io ny hoe miantso ny filoham-pirenena zay anazava mivoaka malagasy. Zany le resaninao hoe débat juridique sy ny rehetra zany mazava ny voalaza ny lalàna teny frantsay mazava ho azy le lalàna. Article 42 zany teny frantsay ny voasoratra ao ary ny frantsay efa namoaka iny hoe le président de Madagascar est français. Dinandry mbola fanazavana mihoatra an'izay mahita ny frantsay mihoatra ny frantsay zany tsika malagasy. Zay aloha ndray ny faharoa eo iny resaka lalàna iny fa mba azonao saretsaina ve Gasikara hoe filoha amperinasa no mangataka zoam-pirenena vahiny. Izany mamitaka an'iza amin'izany izany voafitaka ao anatin'izany potika tanteraka ange zany le androm-panjakana atao hoe filoham-pirenena ary zay ne ny fototry ty tsy fandrosoany ty Madagasikara ty ny fahampiteny reo androm-panjakana rehetrarehetra ary zany ny tsy ekenay ary zany natonga anay misaraka amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zay fa maninona no potehana ny androm-panjakana tsirairay avy no ny tombontsoa manokana satria ho raisiko tombontsoa manokana zany satria raha maheno an'izany resanao zany hoe andao tsika hiditra anao anovany lalàna iarovana an'iza zany io lalàna io arovana tombontsoan'olona anankiray nge zany na anankiroa nefa ny ady hevitra ny adrisan'ny herintaona teto any ananana fifidianana madio sy mangarahara tsy nisy an'izany hoe andaontsika rivory andamina an'izany satria sao dia miteraka korotana ka tsy mampandroso amin'ny Madagasikara aiva izy ity rehefa tombontsoan'olona manokana zany dia afaka dinihana le lalàna tsy mety zany. 7 no nivoaka ilay andeha ataontsika hoe naturalisation zany ao anatin'ilay izy nareo ary mbola nanohana azy ny 7 midika ve zany fa tsy nafantatra ihany koa raha ihajo Andriana Narvelo sy ny Antoko MMM fa mizaka zoam-pirenena frantsay ataoko mazava tsara aminao le izy sy mipijery atsika raha izay Antoko malagasy miaramiainga nafantatra fa nangataka ny zoam-pirenena frantsay Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy nanohana azy zay. Midika zay tsy nafantatra nareo voafitaka koa nareo zany voafitaka tanteraka zay ary maharary anay mihitsy le izy satria tsy napoizinay hoe eto Madagasikara misy olona
mahavitan'izany nefa mieritreritra ny tondra ny firenena. Mahitsy ndraiky fanontaniako raha sitrakao président aminao be ny adihevitra débat rehetrarehetra fa aminao manokana sy ny Antoko MMM raha afaka hoentanao ny feoan'izy ireo aminao tompoka mahazo milatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ve ny Filoha 𝗔𝗔𝗂𝒂𝒔𝒚 izay mizaka ny zoam-pirenena frantsay io amin'ny fifidianana manaraka eo satsia mahazo milatsaka daholo zay olona rehetra mifanaraka amin'ny lalàna ary zay manaja ny rafim-panjakana misy eto na tsy mahafapo ary le izy satria zay no fahatsika mandroso ny olona rehetra zay fa ny Filoha 𝗔𝗔𝗂𝒂𝒔𝒚 zay mizaka ny zoam-pirenena frantsay io antaniko eo raha nivitrao hito zay avalin'ny fitsarana mba malalam-panorenana fa tsy anjarako no miteny hoe mahazo milatsaka na tsy mahazo milatsaka izy satria lazaiko no teo hoe raha-pirenena lalàna marobe zany fa anjarany ny fahefana mahefy eto Madagasikara ny manapa-kevitra amin'izany dia ho tsarain'ny tantara eto mbola veriko indray le niteneniko ho tsarain'ny tantara eto tsika rehetrarehetra rapitso mazava tsara mihitsy ny zay anisan'ny vaovao mafana ny farany herinandro teo raha ny sabotsy marimarina kokoa nanambara amin'ny fomba ofisialy fa ho candidat ho filoham-pirenena ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ny congressn'izy ireo natao tetsy Tanjombato anisan'ny candidat zay poids lourd zany tamin'ny fifidianana farany teo satria niatsika amin'ny deuxième tour larana faharoa zany raha izao fiseho an'ny fihetsika ny Filoha 𝗔𝗂𝒂𝒂𝒔𝒚 sy ny mpanohana azy zao ohatry ny lalana makany amin'ny atao hoe ho candidat amin'ny deuxième mandat ihany koa izy manahoana no andraisanao an'izay candidature ny Filoha Marc Ravalomanana zay aloha ary manahoana ny andraisanao andreo candidat manomboka amin'ny sehoseho amin'izao fotoana zao tsy izy rery io koa zao mihetsiketsiky ny député cité intérieur Andrena Solonayko manao miavatoro paraina Augusta ihany koa amin'ny alalany Antoko 𝗔𝗔𝒂𝒂𝒕𝒂𝒂 na efa mampiseho fa mety candidat izany rehetrarehetra zany aiza ho aiza ny Antoko MMM sy 𝗔𝗔𝗂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 fantany natelo tonga dia natambatra voalohany indrindra aloha malalaka ny fitotsahana ho filoham-pirenena eto amintsika zay ny voalazan'ny lalàna ho anay eo amin'ny Antoko Malagasy miaramiainga ny zava-dehibe dia tsotra inona no eritreretintsika ho an'ity Madagasikara ity zay dia antoko misokatra ary vonina amin'ny adevitra ary zay foana ny adevitra raha hitanareo teo ny tantarainao teo ny tantara momban'ny antoko sy ny hevitra nentin'ny antoko hatramin'izay ho anay ny zava-dehibe androany dia efa latsaka kanterena ary tena sahirana ny firenena tsy misy za tsy mino ary ny Antoko Malagasy miaramiainga tsy mino fa misy olona iray na vondron'olona iray mavita manavitra ny Madagasikara androany fa mila fandraisana andraikitra ny voaka malagasy tsirairay avy mila fandraisana andraikitra tsika tsirairay avy dikan'izay izay dia miantso ny afana mamorona ny ampitso tsaratsara kaikoa izany miakina amin'ny olona tsirairay avy miakina amin'ny tompona andraikitra tsirairay avy satria tsy afaka toizantsika ntsony any zavatra misy amin'izao fotoana zao ahoana ndraisanao ny candidature ny Marc Ravalomanana safidy iny fa izay manokana tsy matahotra ve ianao tsy matahotra ve ny antokonareo hifaninana amin'izay ahoana moa natahoran'ny Antoko Malagasy miary ianao ihany no nilaza teo gasikarany hoe manana solombavambahoaka zay manana ben'ny tanàna manana sénateur izy akoatranay ny manana an'izany dia ho atahotra ve zay fa tsy any mitahotra no fanaovana fifidianana fa ny amin'ny hevitra hoentina amin'ny zavatra tsaratsara hoentina rapitso ho an'ny firenena zay amin'ny Antoko Malagasy miaramiaigna dia manomana relève miezaka amin'izany asa raha fantatrao fa tsy voatara tao anatin'ilay tantara teo moa fa ny tenako dia isan'ny nanangana ny ULTPU ohatra amin'ny fondation Frédéric Ebert efa ho 20 taona mahery zao mbola 4 taona zany tamin'izany fotoana zany dia efa namenao tao moa ny taonako dia efa nieritreritra n'izany relève zany satria amiko ny tena mpitantana dia ny olona rehefa manana andraikitra dia efa mamola vola sahady ny olona miaradia aminy andrainy andraikitra raha pitso sy raha afaka pitso ihany koa même zao izy azao nefa relève mila efa misy relève ve azo eritreretina ve zany hoe président azo andrianana rively zany amesihatra ny relève atsoazy fa tsy hanao ohatran'ireo antoko lehibe ary efa nanao an'izany masiny efa nanao an'izany ary raha hitanao ny tantarany Antoko Malagasy miaramiainga disaka misy fanolorana fandraisana ministra dia miezaka izay mandefa karazana olona maro samihafa mandray misehatra amin'izany zavatra zany ary tsy vitany hoe mandefa
any amin'ny ministra ihany natao hoe relève aminay fa amin'ny lafiny maro samihafa ihany koa na io amin'ny lafiny économique na io amin'ny lafiny politika ihany koa fa mampiana-janaka ihany koa zahay ary mampianatra ny tanora aminay misy na lefa miofana satria aminay ny olany Madagasikara androany ny olana fototra Madagasikara dia fanatsarana ny fitatanana ny amerenana ny tany tandalana ny tena ipetrahany tena fotokevitra zay maharesy lahatra anay ny fitsinjaram-pahefana fa indrindra ny ahafahan'ny zanaka malagasy tsirairay avy maneho ny ari-pasoavana namen'Andriamanitra azy ka hiasa ho an'ity firenentsika ity zay le mahaolona ny resahako teo ary indrindrandrindra ho fanajana ny lalàna sy ny demokrasia zay mipetraka teo anao ny fahitanao an'ireo le candidat metsiketsika maro samihafa sy am'izao zay mety ho candidat moa zany satria mbola tsy misy fanambarana ofisialy ny ambony mampirisika azy ivoy ny hevitra satria ny politika dia ady hevitra mampirisika azy ireo ivoy ny hevitra ny dia anjara ny vahoaka no misafidy no hoe iza ny tena manana paikady sy programanasa afana mampandroso an'ity fireneny ity fa mbola veriko ihany izay eo amin'ny antoko malagasy miara-miaingy dia miezaka no ametraka tsaratsara kokoa ny Madagasikara rapitso iarahana manana ary ao anatin'izay miantso ny rehetrarehetra zay mahatsiaro tena fa mitovy hevitra amin'ny antoko malagasy miara-miaingy amin'ny fanomanana ny ampitso ifanome tanana eo amin'ny tontolo fanaovana politika eto Madagasikara io zao ho avy ny fifidianana utopie fifidianantsika ho amin'ity 13 ity raha ny lalam-panorenana no jerentsika satria hatreto aloha mbola tsy misy ny décret zany miantso ny mpifidy fa dia andrasantsika zany atao hoe 12 volana jolay raha ny farazavany filohantsiny be dia be ny ady hevitra maro isan-karazany ahoana ny fijerinao an'ireny ady hevitra ireny raha tsy laza fotsiny ankoatran'ny hoe tsy fafahanareo antoko politika afaka mamory vahoaka ankalamanjana sy ny fanakatsakanana maro samihafa amina herim-pamoretana mpitandro filaminana bomba mandatra zanomaso izay le paysage politique zay manoana ny fahitanao azy sy ny fijerinao azy paysage politique androaniny dia mitovy amin'ny firenena ihany gasikary mihemotra zany zavatra resahanao zany sakatsaka amin'izany izy eto amin'ny antoko malagasy miara-miaigna dia isan'ny efa laza tamin'ireo tompon'andraikitra mpanjakana rehetrarehetra ny hoe tsy mety zany satria izay ihany na tonga ny korotana sy ny tsy filaminana teto amin'ny firenena mihemotra ny demokrasia eto Madagasikara ohatra ny fiemoga ny fiainan'ny bahoaka amin'ny ankapobeny tsisy tsy mihemotra zany amin'ity firenena ity androany dia mbola toizantsika ve zany dia mety amintsika ve zany tsy mety zany ary tokony samy atsapasaina amin'izany daholy dia mila manovotsika zany mandeha any amin'ny tsaratsara kokoa ny zavatra tsy mety teo aloha rehetrarehetra dia tokony mba hatsahatra fa raha ohatra hoe ny zavatra efa hita fa tsy nahomby ka natonga antsika amin'izao toerana misy antsika izao ny mbola toizantsika eto dia maizina no avy zay nefa ny atsy te hitondra maizina ho an'ny Madagasikara nefa ny fahitanao ny fandraisan'ny fanjakana an'ilay jerevo tsara hatramin'ireny teny amin'ny antemera-pirenena farany teo ary misy mifandray vozon'akanjo mihitsy sy mbanana le izy zay nge le tsy fahafantarana n'le fitatanana ny raha-mpanjakana gasikary potehina daholo ny androm-panjakana zay nge nasimba nyity fireneny ity hatramin'izay zay tonga eo amin'ny fitondrana dia mieritreritra hoe mafy be izy rehefa afaka aminao zay tiany ataony amin'ny antenimera-pirenena afaka aminao zay tiany ataony any amin'ny antenimeran-doolona afaka aminao zay tiany ataony any amin'ny fitsaranavombanlalapany afaka aminao zay tiany ataony amin'ny androm-panjakana rehetrarehetra tsy zay nampandeha n'ity firenena zay ny nasimba n'ity firenena ity inona nefa satria mieritreritra fa izay no afahana amin'izany eo amin'ny fitondrana izay no afahana mipetraka ely eo amin'ny fitondrana fa tsy nisy mihitsy fieritreretana hoe ahoana ny anamafisako an'ireo androm-panjakana ireo mba hiaro anahy ka rehefa miala eo amin'ny fitondrana dia mba voary koa ny zoako amin'ny maolo-tsotra anahy amin'ny maolo-pirenena anahy dia milamina zany ny firenena rehetrarehetra fa izy milaza fa tsy hanao an'izany koa nareo raha mahazo fahefana zany hoe fa nahazo fahefana moa nareo fa le hoe tena mmma mihitsy no numéro 1 any firenena izy milaza fa tsy hanao an'izany koazany foana matsy natao rehefa ity ivelana fa rehefa mahazo fahefana dia adino zany rehetrarehetra satria zay manana foto-kevitra antoko manana foto-kevitra manana doctrine mazava manana fitsipifezana mazava tsapanao tsara teo fa ny eo amin'ny antokonay
rehefa tsy mitovy tsy manaiky ny foto-kevitra iangan'ny antoko dia mametra-pialana satria mafy zany ny doktorin'ny antoko mafy ny fitsipika ao anatin'ny antoko fa ny antoko tsy misababaka etseroa akohony zay any mahatonga anazy hoe rehefa ety ivelan'ny fitondrana dia ohatrany hoe mora foana ny manakihana fa rehefa tonga ao dia mangorokarena sy ny be marenina sy ny jamba sy ny zay foana le pratika politika mantsy hatramin'izay foan'izay ny hafa angam' fa tsy amin'ny antoko malagasy miaramaingy araky ny naveriko taminao teo fa niezaka izay ary afaka midefendre miaro ny bilanay tamin'ny zavatra nataonay rehetrarehetra betsaka niezaka na fanatsarana no entinay ndresahanantsika teo tamin'izah tonga tao amin'ny ministera ny fanajariana ny tany iny 20 ny isan'ny barao fanana tany teto Madagasikara androany izy tafiakatra 320 zay niezaka nampitombo an'izany voalohany satria izany ilain'ny vahoaka ohatra fotsiny zany hitanao tsara ny fametrahana ny voalaza teo reny reo rafitra mikasika ny fitinjaram-pahefana mety ho resahantsika rehefa aveo ny resaka lalana niezaka zay namerina amin'ny laoniny ny programa pirenena mikasika ny lalana tsisy manaraka le izy potika rehefa aveo rava aloha fa hidirantsika zay fa faranantsika ny resaka politika manahoana ny fahitanareo ny zotram-pifidianana amin'izao fotoana izao ny processus électoral eo ihany koa ny CENI izay manomana an'izany fifidianana izany ady hevitra moa ny amin'ny hoe mpikambanao amin'ny CENI ny rafitra hitantana eo ihany koa ny rafitra hitsara ny ACC zany zay tiako resahana izany ady hevitra ambony latabatra no entin'ny mpanohitra foana no mba hisina concertation ady hevitra amafana ny tokotany mba hisiny fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra andraisany rehetra anjara ny lalàna amin'ny fiain'ny fifidianana ny firaisamoam-pirenena moa dia tonga hatramin'ny hoe tokony hipetraka amin'izay zao ny ady hevitra momba ny resaka financement ny campagne zany ny plafonnement ny fond campagne zany rehetrarehetra zany manahoana ny fahitanareo azy raha mikasika ny lalam-pifidianana sy ny zotram-pifidianana angambany raha isan'ny naindray anjara mavitrika hatramin'ny 13 nakatia dia nantoko malagasy miaramiaingy hatramin'ny tsanganany mihitsy satria aminay mademokraty anay dia ny fifidianana dia zava-dehibe anamafisana ny demokrasia fa misy io tsika afaka manao fifidianana nefa tsy firenena tsy demokraty ary zay ny mampiay amintsika miteny zao hitatsika nandritra n'izay fotoana zay fa tsy ara-dalàna nibetsaka tao amin'ny fanatanterahana nio refontin'ny liste électorale io ary ny CENI ihany no namato tena tao anatiny tao araky ny zavatra nylazainy taremarika anankiroa fotsiny no resahako aminao gasikara dia mba afantarany mpanaraka atsika ny hoe mitombona ve sa tsy mitombona ny zavatra resahantsika eto tamin'ny ny CENI dia nilaza raha nomboka nio refontin'ny liste électorale io fa tokony taoko teny frantsay mazava izy am'izay 13,500,000 tsika mpifidy eto Madagasikara ary zay notratsariny zay fikitsika androany arany niangy io tamin'ny antotanisa tamin'ny fanisana faobe tamin'ny 2012 androany tsika 2012 zany hoe fa 5 taona teo ariana raha mandalo amin'ny instat tsika dia fantatritsika fa raha prévision ny instat dia 15 millions zany tsika androany nefa ny any liste électorale zay farana andro vitsivitsy rapito zay io moa zany niovaova teo foana mifarana tsy mifarana fa arakaraky ny toetrandro izy io dia 10 millions tsy tafiakatra 11 millions mihitsy tsika hatramin'izao zany hoe malagasy ray amin'ny malagasy telo tokony hifidy zany tsy tafiditra ao anatin'ny liste électorale misy olana ane zany misy tsy mazava ane zany tompona andraikitra n'izany dolo ane tsika rehetrarehetra zay ty amin'ny atoko politika anay tsy mahatsiaro mihitsy hoe tsy anjaranay fa tompona andraikitra fa namena sehatra ve nanazavana sy afaka nandray ny feo anay ve ny CENI amin'ny fanatsarana an'izany tsy nisy ka inona sosihevitra reo na androany io ny zava-misy eo hitatsika marina fa eto amintsika dia inscription volontaire zany hoe ianao no mandeha misoratra anarana fa tsy hoe ny fanjakana na ny CENI akory no mandeha any kanefa amin'ny matompona andraikitra anao dia manana didy ianao manana didy misitona ny vahoaka
anetsika ny vahoaka, andresy lahatra ny vahoaka hiditra anatin'ny lisym-pifidianana. Nanao an'izay asa zay ve ny fanjakana? Nanao an'izay ezak'izay ve ny seni? Tsika samy nahita daholo. Nisy ve zany? Zany eny ny tena olana mipetraka eto. Nefa ny any fifidianana dia asany rehetrarehetra. Androany misy ve ny mangarahara ny fitantanana ny amseni? Ka hoana ho alefa ihany ve sa ho avela aloha raha zay le resaka nisy fifidianana zay fotsiny ny hevitry ny MMM zany atao ihany ary ve ny fifidianana sa ny hevitray aloha alamy mandray loha io sa ny hevitray dia mazava ny hoe nareo ny manam-pahefana mahefeo arao araka ny lalàna zay tsy araka ny lalàna tokony hajanona. Raha io zany ny olona tonga ny soratra anarana dia mandraisinareo zany lesona fa tsy naresy lahatra ny vahoaka isoratra ao anaty lisym-pifidianana. Inona fepetra ho raisinareo mikasika an'izay? Zay ngeny hoe ndrasany fa ny fifidianana aloha dia tsy maintsy atao satria araka ny lazainay teo zay dia demokraty ary ny fifidianana ihany no fahatsika manamafy ny demokrasia. Manahoana indray le fanomanana amin'ny resaka vola sy ana saika ho resanao tapaka kely izy ny resaka ny fandaniana amin'ny fanaovana fifidianana somary mampalelo antsika ne eto Madagasikara dia izao ataovy mangarahara io tena ilaina ny mangarahara fampiasana amin'ny vola amin'ny fanaovana fifidianana. Vonina ve ny MMM raha ohatra ka misy ny antsoina hoe plafonnement na fond de campagne ohatra eto tsy matahotra an'izany ve nareo? Tsy manana olana amin'izany zay satria hitanareo tsara fa zay tsy isan'ny olona mpandany vola be rehefa tonga amin'ny fifidianana. Nefa naresy lahatra olona dia mety tsara amin'ny fodim-pisainanay zany. Fa mila jerena akaiky dia izao avaiza marina reo vola reo ary marina ny tenen'ny mpamatsy volantsika na ny hoe mpiara-miombona antoka amintsika fa mety avy any amin'ny zareo koa nge reo vola reo tsara izy mangataka amintsika mitenenany hoe ataovy mangarahara fa zareo koa tsara mangarahara ny misy azy any satria hitantsika zao mivoaka dolo ny resaka maro samihafa. Misy zany any manana kitapom-bola mipetrapotsiny any ambadika any mba averenao ty koa reny ho an'ny voaka malagasy. Zanatr'izany izy anefa ny adihevitra tamin'ny andro ny valambifosonarivo 73 député ny hoe vola avy any ivelany vola maloto hoe tsika moa dia nametraka rafitra mihitsy ny anaramaso an'izay vola zay zany rehetrarehetra zany manahoana ny mety ho fanatsarana ary avy any amin'ny Antoko MMM zany mba tongavantsika any amin'ilay tanjona hoe madio mangarahara ekeny rehetra andraisany rehetra andrara. Zany tokony isin'ny tena adihevitra satria mila jerena hatramin'ny lalàna mikasika ny antoko politika ny fanaovana politika eto Madagasikara satria ny tokony ho izy dia tokony mangarahara daholo zany zavatra rehetrarehetra zany na ny vola fidiran'ny antoko politika mba te amin'ny tany ianao azy hoe firy ny antoko politika manana compte amin'ny banky. Izay ane ny antoko politika malagasy miaramigna dia manana compte any amin'ny banky noho ny lalàna dia tsy maintsy manana an'izany. Fa roa taona zay vao natafasokotra n'ilay compte. Zany hoe na eto amin'ny fiarahamonina eto amintsika ary zany dia efa misy olana satria betsaka ny banky nanda hoe sarotra mandray compte ny antoko politika zany nefa ny lalàna ny manery anay zany hoe na fampiarana ny lalàna ary zany mbola olana eto amintsika. Mila fahova-toetsaina lehibe zany eto amintsika mandeha makany amin'ny hoe mangarahara sy ny ady amin'ny kolikoly sy ny ady amin'ny fahalovana rehetrarehetra. Raha manana izay fahavononana izay ny mpisehatra politika rehetrarehetra azo atao tsara zany ary zay ny tiany malagasy miaramainga ifampizarana ao anatiny eo. Mila fanovany Madagasikara tsy vitan'ny tantara lalàna apetraka fotsiny fa ny tena zava-dehibe dia ny fanehoana fa vonona ianao anova pejy vaovao amin'ny fitantanana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Inary ivadika resaka hafa mihitsy isika sady bilan anao sy ny département tantananao ihany izy ty no fantaniana andrasan'ny olona misy atao hoe varomangatsika mba tsy lazako hoe misy dossier anao ihany koa satria inona le olana rehefa nijery asiva hoe ho vahiniko ny président Andriana Arvelo dia tena nijery ny iraharaha lalana aloha satria ny resaka lalana ianao teo ny iraharaha mahakasika ny fer zay lasa FR moa zany izy amin'izao fotoana izao ary tamin'ny andronao mihitsiny ianao no anisan'ny tompona andraikitra voaloha namadika ny fer lasa fond routier io mbola ianao zany ny travaux tamin'izany fotoana zany efa tsy voaloka ny volan'ny orinasa mpikojakoja lalana
tamin'izany fotoana zany ary ianao mbola nitantana an'izay département zay tsy ny orinasa mpikojakoja lalana ihany fa misy an'ireto les membres ny ARM angany ilazantsika azy ireo ny fanontaniako zany dia tena tsotra satria rehefa niala teo anivon'ny gouvernement ianao araka ny fampidinana zay nataoko teo dia hoe mitantana ainao manjery tompona aina manjery zany azo andriana anarivelo zany ny fampalalao ambavaon'ny Cool TV alefako indray ny data raha mbola ilainao fa izy mihitsy no namoaka ny resaka problème na hoe olona ny fer io ny vavao ny fahitalavitra zay anao sy ny tantananao ary nampitsikafina rehetra ny vola sy ny zavatra rehetra tsy voalo ao ody ilay vavao ary hoe tsy hita hono ny vola ny fer rehefa niala teo anivon'ny gouvernement ianao tsotra ny fanontaniako voalohany indrindra aloha dia hoe inona ny antony namadiana ny fer ho lasa fond routier ny faharoa dia tsotra lasa iza le vola zay nambara fa tsy hita ohatrinona exactement ohatrinona mariny io vola io raha mba azonao tenenina ho an'ny mangarara ho an'ireo vahoaka malagasy manerana nosy miaraka amintsika ireo Andriamatoa Ajo Andriana Inarivelo misaotra anao nametraka ny fanontaniana iny satria mahakasika fiainan'olona be da be ary tena mahatohana tanteraka mihitsy ilay izy tsy amin'ny malagasy ihany fa mampandraraha ihany koa satria amiko tsy afaka androso ty Madagasikara ty raha ohatra tsy mimpandraraha indrindra malagasy no ampiana ary zay ny foto-kevitry ny Antoko Malagasy miaramainga ihany koa ny hoe ao anatin'ilay lazaiko teo hoe relève na économique sy ny décentralisation dia ilaina koa ny sokafa ny fandaharana eto Madagasikara mikasika ny fond routier sy ny agence routière nisy lalàna tamin'ny 2024 lalàna 2018-037 zay nametra fa tsy maintsy avadika daholo ny statut ny organisme public rehetrarehetra ary namena heritona ny fanatanterahana an'izany zay nanovana ny statut ny fond routier sy ny agence routière lalàna ny nametraka an'io 2018-037 fa eo amin'ilay resaka vola ny olana kely ho avy amin'izay amin'ny resaka vola tsy misy makary amin'ny ary voalazany lalàna dia mazava ny hoe ny organisme public zany dia ny trésor public no mitazona ny volany ny ezaka zay ny hoe hitazomana ny vola teno anivon'ireo banque primaire fa ny lalàna ary nanapaka ny conseil de gouvernement ao ny archivany zany ny hoe arao atsakany sy andavany ny voalazany lalàna dia alao ny vola mipetraka any amin'ny trésor amin'izay fa tsy mipetraka any amin'ny banque primaire tsony misy mahatsara anazy ihany raha ohatra tena mandeha ny fitantanana ary tena mahay fitantanana tsika eto Madagasikara satria rehefa mipetraka any amin'ny trésor public ane io vola io dia nidika an'izay zany misy vola azon'ny fanjakana kirakirainy eo ka tsy voatery mindrana intsony izy satria ny volan'ny fer dia tadio tsara fa tsy hoe rehefa tonga any amin'ny trésor rehefa tonga voarainao koa ro vola dia azonao ampiasainao eo tsy azonao ampiasainao eo ny volan'ny fer fa ny vola voangona amin'ny taona anankiray dia ampiasaina amin'ny taona manaraka dia ho avy amin'ilay fanazavana manaraka an'izay dika an'izay rehefa manao tolobidy ianao amin'ny fond routier dia vola efa misy zany no azonao anaovana tolobidy mba ilana mantsy an'ilay mety olana matoa zany natao ireo tolobidy rehetrarehetra io dia efa nandaliny atanatohatra rehetrarehetra zany hoe ny vola zany nisy andoavana azy matoa afaka natao ilay tolobidy nakay zany ilay vola androany 200 milliards d'ariary ny vola tao tamin'izay tonga isan'ny fanavoizana nentina dia ny hoe tsy maintsy andoava an'ireo mpitsinjara solika ny vola makao ny ala tao zay ary ny prime ministre nanamafiny zany ministre ny solo anahy koa mbola nanamafy an'izany fa 600 milliards ny vola tao antanio zay tompony andraikitra ny tatana azy zany hoe nakaizy ireo vola tao amin'ny compte ny fond routier eo androany fa manamafy ianao fa tsy hita ireo vola ireo tsy afaka hiteny hoe tsy hita fa tsy voalolo volan'olona androany ny fantatro inona ny antony tsy nahavoalohan'le vola satria na ianao mbola tsy niala ary nge dia efa nisy ny problème ny entreprise io baiko avy any amin'ny prime ministre ary misy taratasy mazavany no nilaza hoe tsisy azo aloha ny vola rehetrarehetra avy any amin'ny fond routier zay niteraka olana ny fandavana na ny karama ny mpiasan'ny agence routière nefa natao le vola tao ny prime ministre no manome baiko hoe azo mena aloha le vola tsy mahazo avoaka ny vola raha tsy misy autorisation avy any amin'ny prime ministre sy ny filoha-pirenena inona ny antony sa tsy nanontany amin'ny ministre tompony andraikitra anao tamin'izany tsy fantatra
Ny antony dia izy ngamba mamaly anazy satria lazaina fa hoe misy audit mbola ho atao nefa fantatritsika tsara fa misy commissaire au compte zany fond routier zany fa tsy hoe mipetrapotsiny akoriny ary reo entreprise reo dia nanaraka ny fepetra rehetrarehetra ny fanatanterahana ny asa raha misy zavatra tsy mety ny nataon'ny entreprise dia afaka niraisiny fa zavatra anankiray tiako lazaina amintsika eto ministra ane manana droit anao marché de gré à gré fa hiajo andrenena arvely na iray raha tsy nanao satria amika tsy fahaiza mitantana zany marché de gré à gré zany ary fanaovana tantely afadrakotra amin'ny volam-panjakana ihany koa dikan'izay ve tsy hovova mihitsy ny olan'ny resaka fondroute io satria na tiatsika na tsy tiatsika dia misy fetraika ny any amin'le lalana tsy erevo nge le lalana manerana anosy tsy erevo reo mpitatotra taraina rehetra reo ka takatry le olona nanapa-kevitra eo azy aloha raha ve ny volan'ny entreprise zany resaka zany zay ny fantena tokony hipetraka ka apetraka aminao ihany koa satria fony anao mbola teo nge dia afaka nanapa-kevitra ihany koa ka tsy mahazo manapa-kevitra ianao tsy mahazo mandoha anazy baiko le izy ne tsy mahazo avoaka io vola io raha mijery ny fandarantsika zany androany le mpamme baiko ny prime ministre sy ny filopirenena inona ny afatra ambaranao aminy na mesazy ampitainao aminy nety taminareo ve ny fanapa-kevitra ny raisinareo zay ve ny tena fahaiza mitantana eto amin'ity firenena ity ary nitondra vokatsoan'ny firenena ve zany fanapa-kevitra zany ny tantara ny tsara ohatray ihany koa le karaman'le mpiasany ARM siana problème ohatray koa vola avy any amin'ny fond routier no mandeha makany dia misy baiko koa tsy mbola omena koa ve reo sa ina ihany satria hatramin'ireo mpiasan'ny pezazy ihany koa ary to tafiditra ao anatin'izay tsy mandehakarahazay tsy nandray daholo satria zay ny baiko hoe tsy mahazo mamoaka vola raha tsy misy autorisation avy any amin'ny prime ministre sy ny filohan'ny république mankasiraka anao amin'izay révélation kely zay satria mba tsara ho fantatry ny vahoaka ihany anisan'ny raharaha manaratsendrika anao ihany koa ny resaka fanotofana tany sy ny raratany any matoa atso andrianena arve manaratsendrika ahoana no manaratsendrika anao mihitsy satria fa nga tsisy manoditra tsony zao lafony anao mbola tamin'ny tetezamita dia efa nisy ianao teo mbola nisy zao ihany koa mbola mitoky io izy mbola za koa zany zao tompona araiky tam'izao ka tamin'ny andro rao aloha zany nyantanitsika fa ny am'izao nga le ratsendrika mantsy mahavarina anazy ratsendrika anao satria malaza ohatra zao anisany hoe ianao dia mpamme tany ho an'ny karana teto Antananarivo renivohitra BDB zany no ohatra ny raisana tamin'ireny fotoan'ireny ianao tany amin'ny tetezamita voaniala ny filoha Marc Ravalomanana anisan'ny nanenjehana anazy io resaka fanotofana tany io fa tetezamita nge nanomboky atsinana ny bypass rehetra iny taritra nitototra daholy inona le fanazavana hoentinao any vahoaka androany mety diso angamba ny filazanao i gasikara fa tsy tamin'ny tetezamita ny fanotofana ny atsinana ny bypass araka ny voalazanao fa tamin'ny tetezamita nanaovana ny plan d'urbanisme directeur sy plan d'urbanisme de détail n'Antananarivo surtout détail an'iny bypass iny ary nanomboka tamin'ny taona 2015 dia novaina ny plan d'urbanisme tamin'iny bypass iny ka afaka nitotofana indray daga aloha ngambany ataontsika averitsika araka ny tena voalazany lalàna le izy mikasika ny resaka fanotofana tany sy ny ministera hofaranako le izy tsy anjaran'ny ministera eny manome autorisation ny fanotofana tany fa anjarany be ny tanàna eny toerana rehefa mifanaraka amin'ny drafim-panajariana ny tanàna n'ilay izy fa misy fomba fiasa hoe mahazo asa fankatoavana isa inona avy amin'ny tompona ndraiky teo anivon'ny ministera tsy marina zany komité misy any be ny tanàna ny apipa sy ny ministera zay no ao zay fa rehefa tsy manaiky ny be ny tanàna dia tsy afaka manao satria arrêté avoaka ny be ny tanàna no afahanao manao remblé fa tsy arrêté avoaka ny ministera raha misy ministra nanao an'izany ka tsy manaiky ny apipa sy ny ministera misy fomba fiasa ohatr'izay ngely izy ary zay ny tena manahirana ary ny tena teraka devitra raha tsy manaiky ny be ny tanàna tsy mamoaka arrêté didy mpitondrana dia tsy azo atao fa ny tena mahakasika anao satria anao manko ny tena efa tapitra nga izy zao za tena ny raisiko noty ato mihitsy anisan'ny voatanisa ny resaka tany LNTPB etsy zay lasa ny Nouvelle na votonina tany ny anaranao tamin'ny gazety mpiseho isan'andro anankiray ny laniera iray manontolo sy ny rehetrarehetra iny tamin'ny fotoana zay nitantananao ministera ny fanajariana ny tany dia ndao aromeo ny pirofo mifanohatra amin'izany tsika androany ho an'ireo vahoaka ireo ho an'ny mangarary voalohany indrindra aloha
tsy azo atao ny mivarotra tany-panjakana amin'ny vahiny eto Madagasikara. Voalaza ny lalàna zany, voalaza ao anaty lalam-panorenana. Za Iarahana Andreny Narvelo dia olona mpanara-dalàna ary manaja lalàna. Ho avy aminao amin'izay tsy mbola nivarotra tany amin'ny vahiny ny indray mandeha teto Madagasikara ka tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Raha misy olona te hivarotra ny taniny amin'ny vahiny anazo manokana iny fa mafanjakana iny tany-panjakana tsy azo atao. Novotel ny resahanao janoary 2024 no nitsangana ny Novotel dia nao hoe mieritreritra fa za tonga tamin'ny février mars 2024 dia tao anatin'ny herintaona zany tafatsangana ny Novotel mba nanaraka tantara angamby ianao sy nanaraka ny vaovao i Gasikara dia ahoana ny afahako mamy azy dia vita tao anatin'ny herintaona aveo io Novotel io. Eny Elaniera misy tompona andraikitra tamin'izany fa tsy ajo Andreny Narvelo na ray metatra carrièrany tsy na metany anizaniza teny Elaniera. Aloha ataoko mazava tsara zany. Iza zany manome fahazahon-dalana ireny fanotofana tanimbary be deaibe manerana na Tananarivo ireo. Dia mbola veriko aminao ihany fa tsy maintsy didim-pitondrana avany amin'ny commune misy an'ireo toeran'ireo vao afaka manao ny fanotorana tany. Ny anjaran'ny ministera dia manara-maso hoe mifanaraka tsara ve amin'ny drafi-panajariana na amin'ny plan d'urbanisme directeur reny zavatra kely. Ary zay nandeha lavitra tao anatin'izany efa nisy ao anatin'ny napetraka tao anatin'ny ministera misy application misy hoe mataky dia afaka mijery daholo ny rehetrarehetra. Ianao afaka mandinika hoe aiza ny toerana azo anajariana azo ananganana dia aiza ny toerana tsy azo ananganana. Nitapahana ange zany tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ane zany dia ny anjaran'ny ministera dia manara-maso an'izany hoe mifanaraka amin'io tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra io ve zany fanapahan-kevitra raisy ny ben'ny tanàna raisy ny apipa sy ny teknisianina zany rehefa misy zavatra atao fa tsy azo ny lalàna mazava tsy anjaran'ny ministera ny mamoaka autorisation anaovana remblai. Izay ny makasika ny fanotofana tany fa miresaka fanana tany indray hatrany amin'ny 20 sy 10 isanjato na raha-pitsarana aloha dia saika io resaka ady tany io ary asa ratsaronao fa anisan'ny nampiady anareo sy ny député 𝗂𝒂𝒑𝒂𝒔𝒚 mihitsy ty resaka tany ty ary natonga anazy nanitsikitsika ny anaranao tamin'ny fotoanandrony dia ohatrany tsy fantatra moa zay mikimaky reo dia ohatrany niavana tampoka indray nareo androany ve masamilaza azo andehany Narvelo fa madio tanana makasika n'ity resaka fanana tany eto Madagasikara ty diso ve reny walaala ozy ny fiteny tanora nataon'ny député 𝗂𝒂𝒑𝒂𝒔𝒚 momba anao sy makasika anao reny. Izy antanina ny heviny fa za madio tsara ny eritreritro ary madio tsara ny saiko fa ny fanapahan-kevitra ny raisiko teto Madagasikara tamin'ny fitantanana ny raha-mpanjakana indrindra ny fanana tany dia nanaraka ny lalàna daholo ary betsaka anie zavatra ny laviko ary mety zay mampihoalahoala araka ny volazanao ny olona maro be satria izay ihany tondra fanovana tao anatin'ny fanana tany sy fandrefesa-tany io araka ny lazaiko anao teo fotsiny ohatra ny hoe nampitombona ny isan'ny barao amin'ny fanana tany sy ny fandrefesa-tany efa makitika tombotsoan'olona ane zany Gasikara napetraka ny dématérialisation tao anatin'ny fanana tany sy ny fandrefesa-tany hitatsika eo amin'ny atsimorano nanomboana an'izany misy fizarana automatique tao plan certificat juridique tokony toizana teto avaradrano zany fa tsy nitohatra amin'izao io ny administration mpanjakana antitra indrindra fa mba nisy ezaka nataon'ny fitondrana ve tao anatin'izay nisy ezaka ane zany zay dia nanao ny ezaka zay farany herinay nanatsarana azy sy analana ny sakana ho an'ny vahoaka mba fantatrao fanjakana zany anie mbola tsy nividy fiarakodia ho an'io sampana raha io ahoana nefa ny andananao andehanao bornage na andeha hijery visite de lieu tsy maintsy le vahoaka tsotra ry zany miantoka azy zany hoe le oalaoala tsy izay ny vahaolana fa hoe tena nisy finiavana ve tao anatin'ny fitondrana mifanesy anampy an'io sampana raha-mpanjakana anankiray io tsy nisy zany zay ny ezaka tamin'izany
ireo mpiara-miasa ireo niezaka tamin'izany vitan'izany ary betsaka ny zatra vitanay tao anatiny tao mba tsy ekinandoha avy any ivelany foana amin'ny ny réforme tokony atao dia natsanganay ny Fonds national foncier mba hafahana manampy an'ireo mpiara-miasa ireo raisiko ohatra aminao fotsiny taratasy ampiasaina rehetrrehetra anatin'ny fananatany sy fandrevesatany anie dia tsy maintsy ny mpanjifa no mitondra azy tsika nefa manana imprimerie nationale niezaka zay nitondra an'izany teo anivon'ny imprimerie nationale na metraka budget amin'izany tapaka matety dia toizako hoe natsanganao marobe ny bron fananatany androany zao mitsangana ny impanie efa vitany ny tany impanie satria nampiarahana ihany koa amin'ny politika mpanjakana ny fanaovana azy zany hoe fa fantatray tamin'izay tatana ny asa vaventy fa ho atao ny lalana satria zay niady an'izany ny lalana manomboka any impanie manandranovory mandrova tonga ny ambovombe rehefa misokatra ny lalana misokatra ilay toerana dia hoe tsy maintsy atao ny fanokafana bron fananatany satria io no arenan'ny malagasy so ny mpanambola rehetra ny tonga dia miazakazaka ny vita ny lalana dia ilay mpiray-tandrazana amin'ny tena tavelany zay nanokafanay bron tany impanie ohatra mba tsy ampijaly azy zay nizahanay nanokafana ny brao any tany amanja fa tsy nisy moa volana ny tanterahana azy avy eo dia zany rehetra zany fanatsarana natao anatiny eo miteraka olana ozy tsika eo anatin'ny fiarahamonina tena makany zany satria tsy misy mijery io sampandaraha io ary inona niezaka na hoe fanatsarana mba nataonao makasika ny resaka satria anjakan'ny kolikoly ihany koa resaka fananatany sy ny ministera misahana anazy io zay koa anisan'ny fototry le ady tany zay akoatra n'le fampitomboana n'le brao makasika ny kolikoly satria io ny tena olana sy ny resaka réseau mafiaha mihitsy ny ao anatin'le mahatonga ny kolikoly inge dia be da be ny tsy maty manota ao anatiny eo dia be da be ny mampiasa ny fananam-panjakana sy ny toeram-panjakana anaovana n'izay kolikoly zay ina niezaka zay ny andravana an'izany ohatra dia ny fanaovana ny fitinjaranam-pahefana tao anatiny tao nanapartana ny brao io tadidinao tsara fa teo anosy dolo ny brao taloha zao misy brao any amin'ny varadrano misy brao atsimon-drano misy brao ambodratrimo misy brao an-dramasina misy brao any anjozorobe zany dia fandehanana any mangarahara eo anilan'izay koa misy ihany koa ny fampitomboana ny traikefa nireo mpiara-miasa ao izay neny nanokatra ny fampiofanana nireo ingénieur ny topografika any tany amin'ny enamime mba hafe tsara ny asa-panjakana izy fa etsy an-daniny betsaka ireo fahipetra ny raisina ohatra ny titre tadidinao tsara taloha gasikara fa be da be ny double titre ny antony dia afaka manao n'iny titre iny daholo eny rehetra eny ny zany niaraka tamin'ny imprime national nanao titre voaro misy hologramme ao anatiny io tsy afaka ataona izany azy fa tsy maintsy amin'ny imprime national tena valeur fiduciaire zany ezaka zany mety analanany zany olany zany fa mbola betsaka ny ezaka tokony atao satria voakasika nandraraha-mpanjakana na ny raharaha-pitsarana na ndraraha iny anivo ny vondrom-pakitra tsinjara-pahefana zany hoe ny fitantanana amin'ny akabineto Madagasikara mihitsy mila tsaraina fa io zany ny tena ahitana an'izay tsy fahombiaza ny ataontsika amin'ny teny mahazatra hoe bonne gouvernance zay satria mikorotana tanteraka ny fitantanana ndraraha-mpanjakana eto Madagasikara zay no eritreretinay atao anatin'ny antokony eritreretiko manokany hoe raha tsy miverina amin'ny laoniny ny fitantanana ndrara-mpanjakana amafisina ny rafi-mpanjakana rehetrarehetra tsy ho tafavoaka io ohatra niezaka natao boky rovitra manao niezaka voalany ake zao ny lalàna mikasika amin'ny boky rovitra niezaka tamin'izany zay miaraka amin'ireo teknisiana fa tonga eo anivon'ny gouvernement le izy dia tsy mbola mivokatra amin'izao ny décret d'application nataonay mba ilana amin'ny ady tany sy ny resaka kolikoly sy mety ampiady mpiaramonina nentina teo anivon'ny gouvernement tany lalàna momba n'ireo terrain coloniaux na tany voanjo eo le izy dia tavela eo zay nge nataoko hoe tena misy fahavononana marina ave fitsarana momba ny ady tany dia nyresahana fotsiny fa tsy mety tafavoaka misy volonté politique politika sa manova zavatra ny ilaineto tsy tsapanay zay andrano fa politika hiaro tombontso manokana aloha no hita eto dia zay mahay mitabataba ihany no lasa mahazo ny rariny ka ny any amin'ny resaka fananatany aloha zany ny hita zany le ezaka fa le lalana zany tsy tavavoaka fotsiny lasa hoe inona fotsiny nataonareo tao amin'ny ministeran'ny asa vaventy tao fa io aloha zany ny vokany aloha natanàn-dehibe na andreny vohitra potika aloha ny lalana
telo taona mahery roa volana ianao ny tanan'izany roa taona mahery roa volana ianao ny tanan'izany andraikitra zany dia zao efa minisitra anankiroa ny tao arinako misy dikany ane zany ka ny nataonao moa ny antaniko zao fa tsy ny nataon'ny hafa mantsy ka ny nataoko satria ianao zao ny lavalina tamin'ireo minisitra anankiroa tao arinanao dia nataoko rehefa nazavaiko anao reny a no ny baiko dia tsy vita izy vola misy a fa raha zahako manokana zany ny olana dia zay no mahatonga anao tsy nampaninina mihitsy tsy niala teo amin'ilay toerana raha zay ny ampasohan'ny Madagasikara sy ampasohan'ny sehatra ohatra ndraisina tamin'ireny enge hitanao reny fitaovana reny hevitra avy aminay eny no ny voany hoe andao mena fitaovana isaky ny faritra rehetrarehetra anamboarana ny lalana tsy ho vita daholo ireo raha mpamatsy volontsika le fitaovana menany gouverneur satria hiajo Andriananarively ngamba no nitatana ny ministera tamin'ireny dia aleo tatan'ny gouverneur tsy maninony fandroany tena mandeha ny fanamboaran-dalana ve reny inona zany ny ilana ministera ny asa vaventy misy technicien na ingénieur niofana amin'izany eny atao doy zay hoe raha hiajo Andriananarively ny olana eto any fa tsy maninona dia ampiasao any fa ny zavatra olana androany kay tsy hiajo Andriananarively kay zany veno atao sakanao amin'ny firenena fa le alako bika tsy tiako tare tsy fantatro fa tsy nanakana anay zany mbola ho hitanao atoato tany tamin'ny 2014 za tany a Japon tamin'ny tikady no nangataka fitaovana avy amin'ny gouvernement japonais zay tsy nazototsony eny amin'ny mehan'izany ho avy izy atoato hiezako manokana zany ary fantatry ny gouvernement japonais fantatry ny fanjakana amin'izao fotoana zao hoe andao amerenana ny tanjaky ny fanjakana satria amiko ilaina fanjakana mahafera raha-mpanjakana ka zay zavatra io omenao ihany sa ihany propagande ianao sa hoana satria tsy anany no manome an'izany fa ny gouvernement japonais no manome fanampiana antsika akoatra ny tenanao teo hoe kivy fa tsy kivy ahoana ohatrany hoe ohatrany tsy mazototsony aozy ianao sa tena vao mainky ary resilady ry fantatry hoe bitako ny lalana anatsarana ny Madagasikara ianary amaranantsika ny fandarana ny tontolon'ny fasahirana ny malagasy asa raha mba miaina ataon'ny malagasy ihany keo ianao mino fa ao anatin'le ataontsika hoe stadiny ataontsika hoe période mitraverser désert politique ave ilazana zany satria tena isan'ny tena mampikaikaiky amin'ny vahoaka ankehitriny resaka vidim-piainana président Hajo Andriananarivelo ny PPN indrindrandrindra tena tsy misy vahaolana mihitsy ve eo raha ny fahitanao azy sa ina amin'ny tontolo-kevitra hoentinareo raha miresaka ny foto-tsakafon'ny malagasy moa tsika zay tena hoe mampitaraina ny maro ny resaka vary miakatra isan'andro ny vidiny tsy fantatro moa zany zay nataonareo tao anatin'ny gouvernement tatao fa dia tsy nahitana vahaolana mihitsy fa dia vondrotavanandro aloha nita ny tsinjo maro samihafa ny vary tsinjo ny tsena mora tamin'ny andronareo ary moa nanafatra 20 sambo asa manao ahoantsika androany ary mahatonga Hajo Andriananarivelo ny vidim-piainana raha mahita io miakatra ary tsy voafehy mihitsiny dia mbola marika ilay tsy fahaiza mitantana ihany ilay izy satria tsika nge tsy mamokatra nininy toetoerana amin'izao hoe mba nisy ezaka ave nataon'ny fanjakana namoronana fotodrafitrasa famokarana tetoetoerana rehefa manafatra avy any ivelany ianao Gasikara dia mazava ho azy tsy tompony fanapaha-kevitra tsony ianao zany amin'ny vidiny fa ny olona nafaranao azy no tompony dia mazava ho azy raha ohatra tsy misy ny fananganana orinasa tsy misy ny fanaovana fanodonana ny vokatra tetoetoerana dia midangana ohatr'izao daholo ny vidin'ny PPN rehetrarehetra amin'ny ankapobeny fa olana avy aty aminay dia tsotra ny amin'iny hoe araka ny lazako tao sokafy ny fandaharana eto Madagasikara mahatsapa venao fa misy monopole ave misy le izy satria tsy afaka tsy monopole ihany fa sakatsakana amin'ny fandaharana manokana ianao tao anatiny taloha izy amin'ny manao an'izany zavatra ny fanjakana tsy mamay sehatra ny afahan'ny olona manao miasa eto Madagasikara be reo sakatsakana maro samihafa afaka manome ohatra ve ianao ameko ohatra fotsiny ianao ohatra araka lazaiko teo hoe fanjakana ve ary zao misy olona andeha hanangana usine dia ny procédure ampiasaina efa 100,000 mazava ho azy asarotana ary izany fianarana nataoko ary traikefa nanako ny fananganana hitanao lazainao tamin'ny voalohany teo zany resaka agroalimentaire zany ary efa nanangana orinasa vitsivitsy teto Madagasikara tamin'ireo toerana nisako teo aloha fantatro tsara zany hoe inona ny vahaolana ary inona ny tokony afaka ahodina eto Madagasikara
ary io tena mazava-dehibe azy dia famoronan-kasa ihany koa ho an'ny tanora sy ny mpiray tanindrazana amintsika fa ny olana dia zay feno le sakatsakana maro samihafa ohatra meko anao farany teo zao nlazaina fa hoe akatony ny compte en devise fa io mampitotongana ny vola malagasy